Ho ampitombona amintsika mandrakariva riavako ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Ampifaliana no ifanatrehana amintsika amin'ny alalan'izao. Hainao manjery zao dia amin'ity andro ny Alahady 7 Oktobra 2024. Ny lohahevitra banjinina araka ny perikopa FJKM indray mandritra ity volana Oktobra ity dia ny hoe miorena ao amin'ny Tompo amin'ny fanasana. Roso avy hatranytsika amin'ny fanompoana rehetra, andeha isika hitsangana hidera ny anaran'ny Tompo. Aorinan'ny fiderana dia ny hira fa 720 andininy voalohany sy fahatelo. Misaorany Jehovah ary fanahiko, ary zay rehetra atao anatiko misaora ny anaran'ny masina. Saorany Jehovah ary fanahiko, ary aza misy adinonao ny fitahiny rehetra, zay mamela ny heliko rehetra, zay manasitrana ny aretina rehetra, zay manavitra ny ainao tsy hidina ny andavaka, zay manarina famindra-po sy fiantrana anao. Mamindra fo sy miantra Jehovah, mahari-po sady be famindra-po. Amen. Vavaka isika. Ry Andriamanitra, rainay izay ny an-danitro, dia raina tokoa ny anaranao masina. Omem-boninahitra satria efa nao hatr'izay zany, ary mbola ho anao mandrakizay. Misaotranao indrindra noho ny amin'ity fotoana ity, ahafahana miompo-po sy fanahy amin'ny alalan'izao fanompoam-pivavahana zao, mba hahatonga anay iorinao aminao Tompo amin'ny fandinihana ny mahakasika ny fanasanao Tompo. Ny angatahanay dia ny asanao mahery amin'ny fanahinao masina, ho aminay izay mampita, ho an'izay manaraka ihany koa ny fanompoana rehetra tanterahana eto. Ary dia ny teninao izay ho zaraina aminay, mba ho sakafo iveloma amin'ny fanahinay mandritra ity andro anio ity, dia tsy verina aminao foana raha tsy matateraka izay nanindrahanao azy. Ary izay kosa dia azo hery sy aim-baovao amin'ny fanahinay no mpanatrehana sy fanarahana zany fanompoana rehetra zany. Ataonay voninahitra ny anaranao Andriamanitra, ray zanaka fanahy masina. Amen. Mazoto erantsika ry havako. Ny hira fa 900 andininy fahatelo sy fahaefatra no ataontsika dia hitsangana ireo tompon'anjara, tompon'andraikitra amin'ny famakinan'ny teny sy ny vavaka. Fa 900 andininy fahatelo sy fahaefatra.
alohan'ny amakiana ny teny dia iombona mivavaka antsika tompoko. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanamasinao, misaotra midera mankalaza ary manome voninahitra anao zay fa tsara ianao sady mpanao ny tsara. Misaotra anao zay fa mbola ny herinao sy ny tanjakao no mbola mahatoy izao anay. Ankehitriny Jesosy, raha mamaky ny teninao zay, ny teninao zay fanilo ny tongotray, fanazavana ny lalanay, teny fiainana mahatonga fahariana vaovao atsy anatinay. Koa raha ny mpanomponao zay hitondra ny teninao Jesosy dia ny fananao masina feno no ampitomboy ao anatiny. Ary ny mpanomponao kosa zay hiain'ny teny dia sokafo ny fonay ho tany lonaka an'ireny teninao, ka tsy takan'izay ny hidiranay tety ny voanay fa samy feno ny fanahy masina avy aminao. Dia amin'ny anaran-tsoanao Jesosy no hanonanay, angatahanay izany mivavaka izany. Saotra indrindra Tompo, amen. Amaky ny teny soratra masina tsika ry havana, arak'izay hita ao amin'ny Exodosy. Exodosy 12:20, andininy 1:20 ka hatramin'ny 17. Exodosy 12:20, andininy 1:20 ka hatramin'ny 7:20. Hovakiko amin'ny anaran'ny Tompo. Dia nampanalain'i Mosesy ny loholon'ny Israely rehetra ka hoy izy taminy: mandehany ianareo ka maka ondry ho anareo araky ny fokom-pirenena avy, ka vonoy ny Paska, dia maka isopa iray fihina, ka atsoboy amin'ny rà izany ao anatin'ny bakoly, ary ny rà izay ao amin'ny bakoly dia aneteno amin'ny tatom-paharavarana sy ny tolàna roa, ary aza misy mivoaka ao am-baravarany tranonareo, avy ianareo ambara-pamarain'ny andro. Fa Jehova andeha hamelo ny Eziptianina, ary raha mahita ny raha eo amin'ny tatom-baravarana sy ny tolàna roa Jehova, dia andalo ny varavarana, ka tsy avela ny hiditra ao an-tranonareo hamely anareo ny mpandringana. Ary hitandriny izany zavatra izany ianareo ho lalàna ho anareo sy ho an'ny taranakareo mandrakizay. Ary rehefa tonga any amin'ny tany izay omeny Jehova anareo araka izay nolazainy anareo, dia tandremo izay fanompony izany. Ary anontany anareo ny zanakareo hoe inona no ataon'izao fanompona ataonareo izao, dia holazainareo hoe izao dia famonoana ny Paska Jehova izay andalo ny tranon'ny zanak'Israely tany Ezipta. Raha namely ny Eziptianina izy fa namonjy ny tao an-tranontsika, dia niondrika ny olona ka nivavaka, ary dia nandeha ny zanak'Israely ka nanao izany arak'izay nodidiny Jehova ny Mosesy sy Arona no nataony. Ary noho mamaton'alina Jehova namono n'ilay matoa rehetra tany amin'ny tany Ezipta, hatramin'ilay matoan'ny Farao izay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianany, ka hatramin'ilay matoan'ny babo izay tao amin'ny tranomaizina, mba amin'izay voalohanteraky ny biby fiompy rehetra. Ny filazantsara nosoratan'i Luka amin'ny 2:20, andininy 7 ka hatramin'ny 20 nanoisantsika ny vaky-teny. Ny Luka 2:20, andininy 7 ka hatramin'ny 20 no androisantsika azy. Rehefa izy zay dia raha mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Ary tonga ny andro fihinanana ny mofo tsy nisy masirasira, dia ilay tsy maintsy hamonoana ny Paska. Ary Jesosy naniraka ny Petera sy Jaona ka nanao hoe: mandehana ka amboary ny Paska ho antsika. Ary hoy ireto taminy: aiza ny tianao hanamboaranay azy? Dia hoy izy taminy: indro raha miditra ao an-tanàna ianareo, dia isy lehilahy mitondra siny fena rano hifanena aminareo, manarà azy ao amin'ny trano izay idirany. Dia izao ao amin'ny tompontrano hoe lazao ao amin'ny tompontrano hoe: izao no lazain'ny mpampianatra aminao, aiza ny efitrano hiarahako mihinana ny Paska amin'ny mpianatra? Ary izy anolanareo efitrano malalaka ambony rihana izay efa nasiana fipetrahana, any no amboary. Dia nandeha izy ka nahita arak'izay efa nolazainy taminy, dia namboatra ny Paska izy. Ary noho ny tonga ny fotoana dia nipetraka ihinana izy mba amin'ny apôstôly. Ary hoy izy taminy: naniry koa raha naniry aho hiara-mihinana ity Paska ity aminareo, dia enim-bola tsy mijaly aho. Fa lazaiko aminareo marina fa tsy mba hihinana izany intsony aho ambara-pahatanterahana izany ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra.
Ary nandray ny kapoaka izy dia nisaotra ka nanao hoe: raiso ity ka zarao aminareo, fa lazaiko aminareo fa hatramin'izao dia tsy hisotro ny vokatry ny voaloboka intsony aho mandra-pahatonga ny fanjakan'Andriamanitra. Ary nandray ny mofo izy, ary rehefa nisaotra dia novakiny ka natolony, ary sady nataony hoe: ity ny tenako izay omena ho anareo, izao no ataovinareo ho fahatsiarovana. Ary arak'izany koa ny kapoaka rehefa vita ny sakafo dia hoy izy: ity kapoaka ity no fanekena vaovao amin'ny rako izay ahidina ho anareo. Faranantsika ny famakiana ny soratra masina. Koritiana voalohany toko faha 1:20, resika amin'ny 7:20 ka hatramin'ny 4:30 farany. Hovakina amin'ny anaran'ny Tompo. Fa izao efa nandray tamin'ny Tompo izay natolotra anareo kosa, fa Jesosy Tompo tamin'ny alina iny izay namadiana azy dia nandray mofo. Ary efa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy: ity ny tenako ho anareo, izao natao fahatsiarovana. Dia arak'izany koa ny kapoaka, rehefa nihinana dia hoy izy: ity kapoaka ity no ilay fanekena vaovao tamin'ny rako, izao natao fahatsiarovana. Na oviana no misotro ianareo. Fa na oviana no mihinana ity mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny Tompo ianareo mandra-piaviny. Koa nazovo no mihinana ny mofo sy misotro amin'ny kapoaka ny Tompo amin'ny fanahy tsy mendrika dia homeloka amin'ny tena sy ny ranon'ny Tompo izy. Fa aoka ny olona amantatra ny tenany dia aoka izy hihinana ny mofo sy misotro amin'ny kapoaka. Fa izay rehetra mihinana sy misotro dia mihinana sy misotro fanamelohana ho an'ny tenany, raha tsy mamantatra ny tena izy. Noho izany dia betsaka ny marary sy marofy eo aminareo, ary maro ihany efa nodimandry. Fa raha mba mamantatra ny tenantsika isika dia tsy mba ho tsaraina. Fa raha tsaraina isika dia fahaizan'ny Tompo mba tsy hoeloina miaraka amin'izao tontolo izao. Koa raha miangona hinana ianareo rahalahy dia mifampiandrasa, ary raha misy olona noana aoka izy hinana ao an-tranony mba tsy angonanareo ny fahamelohana. Ary ny zavatra sisa dia alaharo rehefa tonga ao. Ray Masino, manamasinana ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen. Mialohan'ny tondrana ny hafatra ho amintsika dia nde hitsangantsika nao ny 470, andininy 7:15. 470, andininy 7:15. Azoterantsika ry havana. Mbola hivavaka isika. Tonga ny fotoana ankehitriny Tompo, ampitana sy zarana ny teninao. Ampiteny anay any amin'ny fanahinao masina, ary dia amangy ny fosy fanahy izay mienjo amin'ny fanahinao masina izany mba ho tafapaka. Hitondra fiainana ny fandrenesana ny teninao. Minaran'i Jesosy Kristy. Amen. Voaresaka tamin'ny volana septambra iny ny tontolon'ny batisa izay niresantsika ny loha hevitra hoe miorena ao amin'ny Tompo amin'ny batisa.
Ary amin'ity volana oktobra ity kosa dia ny makasika ny fanasan'ny tompo satria izay ny lohahevitra izay banjinina indray hoe miorena ao amin'ny tompo amin'ny fanasany. Ny Luka toko faharoa amby roapolo andininy fahaefatra amby folo ka hatramin'ny faharoapolo no hoentintsika andraisana izay lohahevitra izay. Misy roa no azo resahana raha ity perikopy ity. Miorena ao amin'ny tompo amin'ny fanasany, voalohany tsarovana ny tenan'ny tompo natolony, ary faharoa amin'izany tsarovana ny rany Jesosy Kristy izay nalatsany. Mety ry havako raha somary verenana vakina kely ny andininy fahaenina amby folo sy fahasivy amby folo amin'ity Luka toko faharoa amby roapolo ity. Aminaran'i Jesosy, falazaiko aminareo fa tsy mba hihinana izany ntsony aho mba ara-patateraka izany ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary hihinandray mofo izy, ary rehefa nisaotra dia niovakiny ka natolony azy sady nataony hoe, ity ny tenako izay omena ho anareo, izao nataovy ho fahatserovana. Io Luka toko faharoa amby roapolo io, eny hatrany amin'ny andininy fafito moa zany namakina azy ka hatrany amin'ny faharoapolo izay enitsika teo dia mitantara ilay fotoana izay nanatanterahan'i Jesosy Kristy nimbonany tamin'ny mpianatra tamin'ny fihinanana amin'ny Pasika, fankalazana ny andro Pasika moa zany mialoha ny hafatesany. Ary dia teo moa zany nanondrenany ny makasika indrindra ny amin'ny fanasan'ny tompo sy nanomezany toromarika amin'ny mpianatra ny amin'izay tokony hotsarovana, tokony hiainana sy ampiarana an'izany fanasan'ny tompo zany. Ka eto amin'ny fizarana voalohany eto tsika dia miresaka indrindra ny amin'ny tenan'i Jesosy Kristy. Ny tenan'i Jesosy Kristy izay nambarany hoe ity ny tenako izay mena ho anareo, izay naseho amin'ny alalan'ny mofo moa zany eto, dia manambara n'ilay tenan'i Jesosy Kristy izay natolotra ho faty teo ambony hazo fijaliana ary hitsangana amin'ny maty ihany koa. Izay raha tonga dia lazaina mivantana ny tia nambaran'ny tompo amin'ity fanolorany ny tenany ity. Ny zava-dehibe hitantsika eto ry havana dia le lazain'i Jesosy Kristy hoe tsy hihinana antonontsony aho mandra-pahatonga an'izay any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Inona moa ny dikan'izay fa ilay nirahany tamin'ny mpianatra eto zany dia mbola le sakafo ny nofo, sakafo fihinana ety ambonin'ny tany. Fa rehefa tonga ny hafatesany, ny dinany any amin'ny fiainatsita, ny tsanganany amin'ny maty mandra-patateraka ny any amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia hafa tanteraka no sakafo fihinana amin'izany, dia ny sakafony lanitra zany. Ka inona moa ny tena zava-dehibe tena tiany tompo ampitaina amin'izay satria ilay nofo zany sy ny fahefany sy ny heriny sy ny tontolo manodidina izay raharaha nofo izay dia mifarana hatreo ny amin'i Jesosy Kristy, farana hatreo zay. Fa manomboka eo mandra-pahatonga any amin'ilay fahataterahan'le fanjakan'Andriamanitra dia sakafo hafa dia hafa mihitsy, tsy mifandray amin'ny raharaha nofo ntsony, tsy mifandray amin'ny fomba ny ety an-tany ntsony. Izay anankiray. Fa ao anatin'izay ihany koa ny foto-kevitra milaza fa ny raharaha nofo dia ao ny ahitana ny fahoriana, tao ny ainan'i Jesosy Kristy ny fahoriana mangidy indrindra ilay nitenenany hoe manomboka eto zany zao dia efa ho atolotra ijaly, atolotra amin'ny fampahoriana mafy dia mafy hatramin'ny antonaka eny ambony hazo fijaliana, reny rehetrarehetra reny zany zay le raharaha nofo. Kanefa rehefa tanteraka ilay iraka nampanaovina an'i Jesosy Kristy antony nanoloran'izay tenan'izay dia zao farana hatreo koa zany ny herin'ny nofo sy manodidina azy, ny fangiry firiana, ny fijaliana, indrindra ny herin'ny fahafatesana izay raharahany nofo. Ka ny nofo ry havako no maty mihitsana amin'ny tany. Fa ny tanterahan'i Jesosy Kristy teto kosa dia nisy ny fahavelomana, nisy ny fitsanganana ny tena maty,
Ny tena ara-nofo no maty sy voafehan'ny hery ny fahafatesana, fa ny tena ara-panahy kosa ilay hitsangana ho tonga any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Inona moa ny hafatra lehibe zay raisina amin'izany dravaka fa de zao: aseho an' Jesosy Kristy miharihary fa ireo zay nametrahana sy nampirenana ny hafatra mahakasika ny fanasan'ny tompo zany dia afaka miombona amin'i Jesosy Kristy amin'izay ihany koa. Maresy ny herin'ny nofo hatramin'ny herin'ny fahafatesana, ary dia afaka misitraka ihany koa ny fitsanganan'ny tena maty miaraka amin'i Jesosy Kristy. Arak'izany hitantsika ao amin'ny Jaona 2:20, andininy 5:20. Jaona 2:20 zao voalaza zao hoe: izao ny fananganana ny maty sy fiainana, zay mino aho na de maty aza de ho velona indray. Zay tenin'i Jesosy Kristy zay zany a manambara ny vatana amintsika hoe na de maty araka ny nofo aza ny tena, na de mihitsana ho any amin'ny fasana aza ity mety loha ity, hoy Paoly, ho velona indray kosa ny fanahy. De ilay ho tafahombona any amin'ny fiainana mandrakizay ao amin'Andriamanitra ary hitsangana. Ary zay ny tena zava-dehibe amin'izay fitsangana ny tena maty zay: raharaha ara-panahy, vatana araka amin'ny fanahy. Ary rehefa mitsangana zay vatan'izay a miaraka amin'i Jesosy Kristy dia ny sakafon'ny lanitra, sakafo mimpon'ny lanitra, zay indray no hivelomana any. Dia ho antsika mpandray fanasan'ny tompo zany ny tokony ampiorina ny finoantsika manoloana an'izay de zao: isaka ny mihinana ny mofo. Eo amin'ny fotoana fandraisana fanasan'ny tompo isika tokony hanana an'izay fahatsiarovana ny tenenin'i Jesosy Kristy: ity ny tenako. Tsy hoe tonga de iny de mivadika ho tenan'i Jesosy Kristy mivantana, fa ilay hevitra ambaran'ilay tenan'i Jesosy Kristy noresahana tamintsika teo hoe fa resy ny raharaha ara-nofo fa de misy ny fitsanganan'ny tena maty. Zay ny tian'i Jesosy Kristy hampatsiarovana ny olona zay mandray ny fanasan'ny tompo. Ary de tokony hanana an'izany antoka izany isika eo amin'ny fotoana zay andraisana amin'ny fanasan'ny tompo rehefa mihinana n'iny mofo iny. Ny mofo mijanona amin'ny mofo foana, fa ny tokony tsarovana de zao. Ary tokony hanana an'izany faharesen-dahatra zany tanteraka mihitsy ny mpandray fanasan'ny tompo rehetra. Efa tafahombona amin'i Jesosy Kristy amin'izany fandresena ny herinofo zany. Efa tafahombona amin'i Jesosy Kristy amin'izany fitsanganan'ny tena maty zany. Noho izany antoka 100 isan-jato tokony hanana ny mpandray fanasan'ny tompo rehetrarehetra ny hoe tsy maintsy hitsangana amin'ny maty miara-mandresy amin'i Jesosy Kristy. Ny marihana tsara kosa aloha sao de misy ho diso fandraisana tsika ny mety ho diso hevitra ka anao tahaka an'izany koa hoe de tsy hihinana nytony vokatry tonontsony a zany mandra-pahatonga any amin'ny fanjakan'ny lanitra, ka sao de sanatrisy andray hevitra mivoana amin'izay de manomboka zao koa fa mpandray fanasan'ny tompo de tsy hihinana sakafo ny tany ntsony. Mbola miandro tsika ry havako ny fahatanterahany fanjakan'Andriamanitra zay andraisan'i Jesosy Kristy. Andraisan'i Jesosy Kristy. Atsika hiaraka homina mandrakizay amin'izany fanjakan'ny lanitra zany, ary de ny fanahin'Andriamanitra zay nanangana an'i Jesosy Kristy amin'ny maty no anangana atsika amin'izany koa araka ny voalazan'ny soratra masina. De miandry am-pifaliana, miandry am-pitiavana, miandry am-paharetana zay fiverenan'i Jesosy Kristy zay sika. Fa rehefa mandray fanasan'ny tompo kosa de fa tokony hanana ny antoka amin'izay fitsanganan'ny tena maty zay. Zay ny voalohany. Fa ny faharoa sika de ny hoe tsarovana ny ran'i Jesosy Kristy zay nalatsa ny vakina kely ny andininy 20 amin'ity Luka 2:20 ity. Arak'izany koa ny kapoaka rehefa vita ny sakafo de hoy izy: ity kapoaka ity no fanekena vaovao amin'ny rako zay ahidina ho anareo. Ity kapoaka ity, ilay kapoaka moa zany a dia hoy isika hoe manambara ny ran'i Jesosy Kristy, fa napetrany tsara mihitsy hoe ity no fanekena vaovao amin'ny rako. Tsara tsika mijery kely any amin'ny Jeremia
Jeremia toko faraiky amby telopolo mba ahafahantsika mahita fahazavana amin'izany hoe fanekena vaovao zany izay ambarany tompo ao amin'ny soratra masina. Jeremia toko faraiky amby telopolo. Ny andininy faraiky amby telopolo sy faefatra amby telopolo no songanitsika amin'izany. Aminaran'i Jesosy. Indro avy ny andro Jehova zay anaovako fanekena vaovao amin'ny taranaka Israely sy ny taranaka Joda. Ary samy tsy hampianatra ny namany sy ny rahalahiny avy intsony izy hoe mahalala ny Jehova, fa samy halala avokoa izy rehetra, hatramin'ny kely indrindra, hatramin'ny lehibe indrindra, ho Jehova fa avelako ny heliny ary tsy ho tsarovako intsony ny fahotana. Zay le tenin'ny tompo mahakasika an'ilay hoe fanekena vaovao. Inona moa zany fa dia eto amin'ity ambaran'i Jesosy Kristy mihitsy mahatanteraka an'izay fanekena vaovao zay, satria le fanoloran'i Jesosy Kristy an'irany zany atatonga ny olona ho tafahombona indray amin'Andriamanitra, ho tafaverina indray ny fihavanana zay atao hoe tapaka teo anatrehan'Andriamanitra noho ny fahotana, fa dia hivitrana indray zay. Zay aloha zany ambaran'ilay fanekena vaovao voalaza eto dia indrindraindrindra hitantsika teo amin'ny andininy faefatra amby telopolo teo ary amin'ny tapany farany hoe avelako ny heliny ary tsy tsarovako ny fahotana. Zany hoe isan'izay tena marika lehibe zay hita ao amin'ilay fanekena vaovao zay atolotry ny tompo ho an'ny olona zany tamin'ny alalany nanolorana ny rano Jesosy Kristy dia zay famelan-keloka ary fahafahana amin'ny fahotana. Io no nandrenan'ny tompo izay fanasan'ny tompo zay. Ary dia mety efa ihany koa amintsika mpandray fanasan'ny tompo satria ny teny izy izao ihany koa no atao fahatsiarovana dia ny rano fanekena vaovao zay latsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka. Averiny ny any amin'ny Koritianina voalohany toko faraiky amby folo izay mivakina tamintsika teo moa zany fanondrenan'i Jesosy Kristy ny fandraisana fanasan'ny tompo mahakasika ny nanolorany sy nandatsahany ny rany ihany koa. Ny tsarovana arak'izany eo amin'ny fotoana zay andraisana ny kapoaka amin'ny fotoana ny fanasan'ny tompo dia ny hoe voalohany indrindra hoe vita fihavanana amin'Andriamanitra, ny vitrana le tapaka sy very tany Edena noho ny fahotan'ny olombelona tany aloha. Mpandray fanasan'ny tompo rehetra zany tokony efa misitraka an'izany hoe tafaverina tanteraka izy oloko ny tompo eo izao Andriamanitra. Zay anankiray, fa zay tena zava-dehibe ihany koa dia le hoe voavela heloka afa-pahotana ny olona efa mpandray ny fanasan'ny tompo. Ary zay mihitsy no tsara ampatsiahivina antsika mpandray fanasan'ny tompo rehetra hoe sao alay-panahy ka anjary lasa sary fahazarana fotsiny ilay fanekena natao tamin'ny fotoana izay nanokanana antsika ho mpandray fanasan'ny tompo, satria isan'izay tononona ao anatin'izany ilay hoe fanekeny ny mpandray fanasan'ny tompo zany rehefa tokanana izy ny hoe voavelany ny heloko azoko ny famonjena. Tsy tononona fetononona fotsiny zany ry havako fa midika zany fa miteny an'izay ianao dia tena efa mazava fa tsy misy vesatry ny fahotana intsony mamatotra anao, tsy misy ozo ny fahafatesana intsony fa efa afaka tanteraka ny heloka, satria izay ny nanoloran'i Jesosy Kristy ny rany teo ambony hazo fijaliana. Mampatsiaro an'ilay Exodosy toko faharoa amby folo teo nge. Inona ny hita tany? Nalaina ilay isopa dia natsoboka tao anatin'ny rano zanak'ondry dia natetina teny amin'ny tolam-baravarana sy ny takola-baravarana. Inona ny anton'ireny? Manambara tandindon'ilay rano Jesosy Kristy ny ireny. Ka rehefa nandalo ilay fandringanana avy amin'Andriamanitra, ny olona zay tsy nisy an'iny rano zanak'ondry iny teo amin'ny tolam-baravarana dia ringana amin'ny fahafatesana, fa zay nisy an'iny dia voaaro tsy ho amin'ny fahafatesana. Ary zay ny tena zava-dehibe amin'ity hoe voavela heloka sy nahazo ny famonjena. Ny dikan'izany ry havako dia zao azo antoka tanteraka zay hoe efa afaka
ao amin'i Jesosy Kristy. So dia mbola misy misalasala indray hoe ahoana moa zany fa rehefa tonga ange ny alahady toa misy teny famelan-keloka tononona ihany eo e. Rehefa tonga ny alahady isaky ny alahady toa misy tsy maintsy manao fiekekeloka ihany. Inona ny dikan'izany? Tsy ry havako. Tsy eritrerititsika akory hoe efa voavela heloka, efa nahazo famonjena, efa nidioviny Jesosy Kristy tamin'irany dia mbola afaka hiverina hanao fahotana indray. Andeha hiosina amin'ny lotoloton'ny ota samy hafa indray. Tsy zany ny dikan'iny fa zao. Mihevitra ny tsy fahatanterahana hatrany. Ary rehefa mifanatrika sy manoloana ny fahamasinan'Andriamanitra dia tokony hiariary sy anjaanja ny maha-olombelona tsy mendrika atsika. Kanefa kosa na izany aza latsaka foana teo ambonin'ny hazo fijaliana ny rahan'i Jesosy Kristy. Raha tokana tsiaro tsy voavela heloko tsika. Raha tokana tsiaro tsy ho afa-pahotana sika. Ka anjary isan'ny voahozona indray ho any amin'ny fahaverezana sy ny fahafatesana. Fa tsy mba noisa andreo izay voaisa any amin'ny olombonjena dia izay misitraka sy miaina ny fanjakan'Andriamanitra. Eto am-pamaranana ara dia tsara ny mampatsiaro atsika mpandray fanasan'ny tompo rehetra. Fa tokony tena ho tanteraka amintsika izay nanorenan'i Jesosy Kristy, nanoloran'ny tenany sy ny nandatsahany rany tamin'ny fotoana ny fandraisana fanasan'ny tompo. Ka amin'izany indrindra dia tena ho azo antoka fa mitsangana amin'ny maty. Tafahombona amin'izay tenan'i Jesosy Kristy efa nitsangana tamin'ny maty zany ny tenantsika rehefa eo amin'ny fotoana izay andraisana ny fanasan'ny tompo, andraisana ny mofo. Fahatserovana ho Jesosy Kristy ary dia atao hoe hiainana hatrany hatrany zany. Ary ambonin'izay ihany koa sy fanampon'izay dia zao olona efa voavela heloka afaka tamin'izao fahafatesana tanteraka ihany koa izany olona izay mandray ny fanasan'ny tompo ka misotro ny kapoaka eo amin'ny fotoanan'izany fandraisana izany. Dia tsy tokony hisy intsony ny fisalasalana amin'izay tena hoe famonjena amin'izany fanasan'ny tompo izay tanterahana atao isam-bolana amin'ny fiangonana sasany, ny fiangonana sasany efa mahavita hoe indroa isam-bolana, ny fiangonana hafa efa izay ny ainany hatramin'izay hoe isaky manao fanipaopavahana dia misy fandraisana foana. Reny rehetrarehetra reny izay atao hoe isataratsika ny fahatanteran'izany famonjena lehibe nentin'i Jesosy Kristy zany. Fa ao anatin'izany koa ny andrandrahantsika sy andrasantsika fatratra ny fahatanterahana zany rehetrarehetra zany rehefa miveriny Jesosy Kristy ka tonga amin'izany fanjakan'Andriamanitra zany isika ary ho tanteraka amin'izany tena fitsanganan'ny tena maty zany. Dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Ho setran'izany tenin'Andriamanitra izany ry havana diombona mibavaka tsika. Tompo, misaotra anao zahay satria tsaronay fa mamy loatra izany teninao izany. Izany teninao izany dia efa tonga tena sy nofo tao amin'i Jesosy Kristy Tompo. Ny tenan'i Jesosy Kristy Tompo izay natolony teo amin'ny hazo fijaliana ho faty hamonjy anay. Tompo, misaotra anao zahay noho izany famonjena no entinao ho anay izany. Ary ankehitriny koa dia mbola tsaronay fa amin'ny alalan'ny fanasanao anay mbola ahafahanay ihany koa mahatsiaro ny rahasoana latsakao ho famonjenanay, ho fanadiovana ny helokay. Tompo, misaotra anao indrindra zahay noho izany famonjena sy fanadiovana anay noho ny helokay izany.
Tompo apetrako am-pelatananao ary ny fiainanay mba ho tonga nofo sy rà aty anatinay izany teninao zany tahaka an'i Jesoa Kristy Tompo. Ka ho tsara fihavanana aminao zay Tompo, ho tsara fiainana ka hitsohy fahavolombelonao amin'ny olona rehetra. Tompo, mifono aminao koa nefa zahay raha toa ka mbola tsy tanterakay hatramin'izay izany fitsoroana fahavolombelona amin'ny alalan'ny teninao tonga fiainana ty anatinay izany. Mifona Tompo, mamelany elokay amin'ny alalan'ny raso izay manalatsakao sy ny famonjena vitanao teo ambony hazo fijaliana. Tompo, misaotra anao zahay. Samy vavaka izany Tompo no atao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy anakao. Amen. Ataontsika ny firana fanampiny fahefatra amby telopolo andininy voalohany sy faharoa. Firana fanampiny fahefatra amby telopolo andininy voalohany sy faharoa. Mitsangana ankehitriny andray ny teny famelan-keloka izay ho tononona aminaran'ny Tompo. Nitondra ny aretintsika tokoa izy, sady nivesatra amin'ny fahoriantsika, kanjo isika kosa nanao azo nokapoana sy nasian'Andriamanitra ary napahoriana. Nefa izy dia voalefina noho ny fahadisoantsika sy ny torotoroana noho ny helotsika. Ny fampijaliana no nazahoantsika fihavanana no namelezana azy, ary ny diakapoka taminy no nahasitrana antsika. Voavela ny eloka reny ho ny anaran'ny masina miderany Tompo. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona amin'ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Laharana voalohany no andeha raha antsika manonona fanehoantsika ny finoantsika.
Mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanany lahatokana tompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virjiny, nijaly nanapaka Pônty Pilato, nibonina tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevo, niherina tany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, petraka ao ankavan'Andriamanitra ray tsy toa, avy any eliny tsara velona sy ny maty, mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, fiombonan'ny olona masina, famelan-keloka, fitsangana ny tena ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Petraka isika. Tonga amin'ny fotoana ny vavaka fangatahana zao ry havako, andesika hivavaka. Isaoranay indrindra ny anaranao masina ry Andriamanitra rainay tsy toa, isaoranay ianao fa mbola mamela anay, iantso ny anaranao, mbola mamela anay, hitondram-bavaka eo anatrehanao izay fiainanay. Ary dia eto izay dia mivavaka ho an'izao fiainan'ny fiangonana izao, tanivo ny fitandremana rehetra, ny asa, ny tetikasa, ny fiainan'ny sampana, ny fiainan'ireo tompona andraikitra isa tokony isan'ambara tonga, mipakatra any amin'ny sonodam-paritany zany, mipakatra any amin'ny sahany FJKM rehetra, ary dia entina mbavaka manokana aminao ireo tompona andraikitra eo anivon'izany FJKM zany, eo ireo tompona andraikitra izay vao nifidiana tany amin'ny synodal lehibe, dia ireo birao foibe, ireo mpiandraikitra foibe, dia tafiany herinao, tafiany fitahiana avy aminao, ary dia toloranao saina sy fahendrena mandrakariva ananany hery, entina maefa ny fanompony voninahitry ny naranao, kanefa aombiazana eo amin'ny fahampandrosoana ny fiangonana. Entina mbavaka manokana aminao ny fivoriam-piandraikitra foibe izay ho tanterahana amin'ny 17 ka hatramin'ny 20 ny volana oktobra ho avy izao, ary ireo asa rehetrarehetra izay mbola ho tanterahana ao anivon'izany fivoriana izany, dia ngatahana ny fitarihan'ny fanahinao masina ho an'ireo mpivory rehetra mba ahitana izay mahasoso mahatsara ny fiainan'ny fiangonana araka ny sitraponao, ireo sampana, sampanasa, ny departemanta isa tokony isan'ambaratongany, ny asa fifandraisana FJKM izay manatanteraka sy mikirakira zao fandaharana zao ary mampita izany, dia tafinao ny heriny avokoa ny rehetra, tafinao ny herinao avokoa ny rehetra mba samy hatanteraka tsakany sy andavany izay hitsiny amin'izany zara fanompony izany. Mivavaka izay ho an'ny isa-tokantrano, isam-batan'olona, eo amin'ny asa fivelomana sy ny fiainana andavanandro, tahiny tsiraray avy, eo amin'ny fanompona, eo amin'ny fahasalamana, mba ho feno fahasalamana, feno sy tanteraka ny rehetra, ara-tsaina, ara-batana, ara-panahy, indrindra ireo mpianatra izay mianatra, dia tafiany herinao, tafiany tolotsaina avy aminao, dia ny fanahinao masina ihany koa no ampatsiaro sy anome an'izany farany hitan-tsaina izany. Eo izay tokantranona isam-batan'olona miatrika fahasahiranana amin'ny endriny samihafa, ny tsy mahita asa fivelomana mba jereo manokany ireny, ary ny tsy manan-koanina, ny tsy manan-kotafiana, ianao tompo no hiahy azy. Vavaka izay ho an'ireo taranaka rehetra havana miely eranosy, indrindra ireo zanaka mapara izay miely any an-dafindrika rehetra any, manao fianarana, miasa, mila ravinahitra, manao ny fanompona amin'ny endriny samihafa, ary ovy amin'ny asa ny ratsy rehetra izy ireny, ary dia tahio mba hatratra ny tanjona izay antony alehany any. Vavaka manokana izay ho an'izao firenena malagasy izao, ny tsy fandriampahalemana misy, ny mety fiamorana amin'ny finoana, ny aretiny ratsy izay angatahanay aminao mba tsy ho tafiditra amin'ity Madagasikara ity intsony. Vavaka izao amin'ny firenena mba hisiny ny fandriampahalemana tanteraka, ka ianao Jesosy Kristy no anjaka amin'ny firenena, hitondra ny fiadanana, ka izay mibebaka sy mifono aminao dia mba ho marina anie ilay teninao hoe raha ny oloko izay natsona amin'ny anarako no avy anetritena ka hibebaka sy hifona, dia hiaino any an-danitra ka hasitrana ny tany, dia ho sitrana amin'izay aretina mamely amin'ny endriny samihafa ny firenena.
izay mahasoa sy mahatsara anay, kanefa tsy voatononay teto irinay mba ho tanterahanao aminay araka ny habeny fahariponao sy ny fitiavanao Andriamanitra. Ary tetononay vavakay miaraka amin'ilay tsara indrindra nampianarinao ny fianatra fahiny. Ranay izay ny an-danitra, mba masinina ny anaranao, tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao ity atany tahaka ny any an-danitra, mionay an'izy ianona sahazo anay, ary mamelany ny epokay tahaka ny amelana izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafana amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Isaorana lehibe ny tompo nanome antsika izay fotoana sy hery rehetrarehetra nafana nanatanteraka zao fanompoam-pivavahana zao, dia ety am-pamaranana dia andeha ataontsika ny hira ao amin'ny firana fanampy 720. Firana fanampy 720, andiny voalohany sy faharoa dia ho atolotra antsika ny tsodrana. Andeha tsika hitsangana riavaka. Firana fanampy 720, andiny voalohany sy faharoa. Raiso ny tsodrano izay tona aminaran'ny tompo. Andriamanitra ny fiadanana izay nitondra ny Jesosy tompontsika mpiandrondro lehibe hiala amin'ny maty, tondra ny rano fanekena mandrakizay, izy ania tanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony, ka hiasa ao anatinareo izay akasitrahana eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Petraka isika. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra amin'ny naran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.